dia fanomanana programa vaovao fantelona miaraka amin'ny famatsimbolan'ny Banque mondiale ary eo ambany fiahin'ireo ministera telo hitanareo teo ministeran'ny mponina, ministeran'ny fampianarana ary ministeran'ny fambolena satria ireo ny voakasiky ilay opérationnalité eny amin'ny terrain sy nyanitro manokana nefa fa ministeran'ny protection sociale sy population dia efa nahazo tsodrano tamin'ny gouvernement fa izy no pia ny zavatra rehetrarehetra mahakasika ny protection sociale na ny antsona hoe mba mandrezaka zay amin'ny voambolana fiahina mpiarabelona zay zany mba voambolana ezahana ivoizina mba azomy olona tsara hoe inona moa ny atao hoe protection sociale izy ty zany za dia fanomanana programme fantelony ao anatin'ireo politique publique ny fanjakana protection sociale ny roa voalohany dia efa tena eo amperiny antsoina hoe pupirve ny faharoa antsoina hoe pursaps ary ny fahatelo dia antsoina hoe filets sociaux de sécurité zay le zavatra nresantsika teto androany miady amin'ny fahantrana tokony atao eto Madagasikara dia tokony mentefa amin'ireo antsoina hoe tena fadiranova ireo le 950 efa voaisa efa fantatra fa tena ao anatin'ny fahantrana ireto programmena filets sociaux de sécurité zany dia voafaritra manokana ao anatin'izay ny zavatra ataon'ny fidy zany dia mandalo sivana satria ny fidy dia atao hoe agence d'exécution zany amin'izao situation misy antsika zao mandalo sivana tena ilay nantsoko teo hoe tena scientifique fa tsy tombatombanana ny endrony fotsiny ny olona dia atao hoe ho ampiana satria ao anatin'ny mahantra telo ny sokajinasa ho tanterahana voalohany lay nantsona hoe vatsinamporana nafantatry ny maro aminareo natomboka tany Betafo ary hiparitaka amin'ny faritra maro amin'ny fidiran'ny sekoly ho avy zao nahoana satria vita ny mise au point am'ireo le méthodologie entina misafidy an'ireo olona fianakaviana tena sahiran'ireo dia efa azo heverina fa amin'ny volana septembre dia itoy paritaka amin'ny faritra maro eto Madagasikara lay natsointsika hoe vatsinamponana faharoa efa fantatrareo ihany koa ny mahakasika ny vonjovoina ny asa vonjovoina efa fanaon'ny gouvernementa ao anatin'ireo programme anako efa eo amperina ny asa vonjovoina dia entina manampy voalohany aloha ny olona tratran'ny voina le sinistré dia nareo maro aminareo mahita fa be dia be zao panneau teto Antananarivo tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe vonjovoina anomezana lehilahy vola ny zavatra fahatelo lay natsoky hoe zavatra vaovao dia ilay asa tana maro productif moa zay teo amin'ny teny frantsay moa nentina hanomezana actif de production an'ireo le olona tsy mba le antsoina hoe tantsaha tsy mba manan-tany amin'ny ankapobeny ireo zany no banjiny tafiditra ao anatin'ilay 950 isanjaton'ny olona farany mahantra izy ireo ary ireo matetika somary lavidavitra amin'ny programme raha miresaky nareo zao hoe programme na périmètre irrigué ny olona manan-tany ny voakasiky zany raha miresaky nareo hoe programme na lalana arabe tsy dia ny olona farahidiny no entefan'ireny zavatra reny fa ity lazaiko hoe ACTP ty zany dia ilay programme asa tana maro ny endriny fa mandritra ny telopona ny développé anazy ary amin'ireo olona voafaritra aty am-pendohan'ireo ihany